Miala aloha zany zao araky ny zavatra misy toy izao ny zava-nisy teny fiadanana raha tonga nijery akaiky ny député fetra ireo député namany tandroany tolakandro hariva io tsy navelan'ireo mpitandro filaminana hiditra izy ireo araka ny vaovao heny moa dia marary Andriamatoa fetra tsy fantatra hoe inona naparary azy tampoka nisy namono ve ny kapoka andariko ohatran'izany sa nanahoana fanararo no izy dia ny dokotera moa no navelan'ireto mpitandro filaminana ireto hiditra fa ny député kosa dia ndroasin'izy ireo ivoaka tsy hanatonatona ny topo misy an'zareo miala aloha zany zao araky ny zavatra misy session parlementaire session parlementaire araka fahafantarana flagrant délit atao flagrant délit inona mitondra ny fahetaetam-bahoaka flagrant délit nanao iny tsy efa nitenenina aveo hoe tsy mahazo manatangorony nareo convention sur les droits civils et politiques afaka iza tompoko dia anisany destinataire ny décision préfet raha misy izany ao décision conseil d'état accusé de réception décision ny conseil d'état araka fahafantaranareo raha mahakasika ordre public dia tsy frappena suspension ny foana me reto député mba nitadiny marimaritra iraisina zay sange tsy nanaiky mihitsy reto sandary reto sandary mpiamina reto miaraka amin'ity colonel zay nizerizery foana tamin'ny teniny satria izy fono no destinataire voalohany ny teny niafatra avy any amin'ny préfet ka tsy navelany hiditra ao amin'ny toerana misy an'ny député fetra ireto solombavam-boaka hafa ireto ary nambarana fa jaune rouge ka sy tokony ijorojoroana fa mila miparitaka hono ireto député tonga teny atoerana ireto mialatsina zany jaune rouge titoko manambaranareo jaune rouge fa miala nareo azafady zany olondratsy marary le ny fomba nanaovany olona l'Assemblée nationale député ray no makao non député non non aza terena dokotera ny fomba nanaovanareo azy ohatra hoe olondratsy le député mialatsina raha ianao madame ateny anao madame le député nahitanina fomba nanaovana anazy anananay sary mialatsina tompoko paritaka anareo miandry azy eto zay colonel aza manery anao azafady aizy dokotera teo zainge misy antony le docteur makatisa am'madipity anao fa le docteur non i docteur no makao nakoatra docteur paritaka azafady mialatsina fa ka militaire ty azafady mialatsina azamamany anao raha misy azafady fitsilona dia manjaka foana ny ataontsika hoe tsindro hazo lena miantra amin'ny vahoaka malagasy na ny olo-mofidy zany na ny olo-tsotra tsisy afaka ataontsika hoe miaina malalaka maneho hevitra fa dia anjakan'izay tsindro zay foana tsy afa manahoana moa fa tanapolony any vahoaka malagasy ny any mpitandro filaminana kosa manana grenade sy bomba mandasa-dranomaso ka tsy afaka atao ninina ny didy izay avoakan'izy ireo zay ohatran'izany moa ny teny ihany koa ny zareo ao amin'ny sandary mari fa tsy ina ma ty tsy avy any amin'izareo ny bala iny bala hita teny mahamasina fa mety fomba ataon'ny vahoaka mba handotoana ny anaran'izy ireo sandary ireo ka dia manao fanadiadiana zareo miantso zareo mba ataony fanadiadiana mba hafantarana hoe avy aiza marina iny bala izay hita teny Kialamanjana irahany mpanao kasety ireny hitanareo koa hoe misy balana bala tamin'ny tany teo hitanareo teo ny raha mijery tsara reo horonantsary misy polisy niaro amin'ireo gendarme lavo tamin'ny tany
avy eo a vonjeny namana izy ny fitaovana nampiasainy tampia sy ty le balakely samy hafa be mihitsy zany am'le balakely teo iny a zay tsy possible mihitsy hoe ho ampiasainay am'ty basy ty fa de samy gapitika teo fa misy zavatra ohatrany rehetra zany zay miteny aminareo hoe narokonareo fanadiadila fa tsy nisy mihitsy ny olona nampiasa mpitandro filaminana nampiasa basy poleta teo satria balana basy poleta iny zay nga mafanamariana tiana hoentina de mba hanesorana koa zany le hoe mampiasa atao hoe matériel nafaty ny mpitandro filaminana lavine de lavine tokoa zay fa basy araky ny fandringana ny GDF moa zany mitazana anazy ny resaka gestion na démocratique du film zay fitaovana manara-penitra sy ny fampiasana am'izay satria tsy resaka famonoan'olona no atao amin'ny zavatra io fa fanaparitahan'olona mba tsy hisy zany hoe raha mandriky zay ny fanamariana tiana hoentina azy etsakilany ihany koa araka ny vaovao voaka ny Cool TV de navositra ireo mpitandro filaminana ireo gros bras izay ataontsika hoe nanakorotana sy nitady hamon'olona teny Mahamasina tandroany ny tena nagaga dia navositra izy ireo gros bras ireo izay samboro moa tamin'ny maraina tsy fantatra hoe inona ny antony samborany azy sa hoe mba hanaporofoana fa tsy mitanila izy ireo fa mitovy ny andraisan'ny voaka rehetrarehetra saingy tandroany hariva de navoakan'izy ireo ary navositra asokosoko ary indrindrandrindra zavatra nagaga dia nisoloan'izy ireo ny fitafy men'izy ireo akanjo vaovao ary nasaina nandositra ka niasakazaka ireto gros bras reto no nandeha niody fa dia narano mpanao gazety tamin'ny kamera avy aty aoriana moa tsy isany rehetra izany tena tsy hita fa mampime mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara zany hoe ianao zany rehefa pomba ny fitondrana rehefa miary ny tombontsoa ny fitondrana de ohatran'izao foana afaka madiodio ninona zavatra ataonao de ohatr'izay zany ny zava-nisy député fetra ny samborina ny raha nahita iny tamin'ny maraina misamboriny reo mpitandro filaminana satria ty député ty moa de niaraka tamin'ny vahoaka teny an-dalambe hitaky izay fahamarinana fifidianana madio tany tandalana izay de nisamborina ilay député de nentina ny fiadanana de io hariva io zany na de teny reo solomaboaka namany hoe député namany satria afaka ny vaovao de narary ity député fetra ty tsy fantatra hoe inona mamparary azy marary inona izy ihany fa ny dokotera mbola mijery anazy any de izy marary io zay hoe tsy fantatra zay hoe nisy ny kapoka ave nisy ny daroka ave sa nanaonina parary azy tampoka fa ire député namany moa tsy navela hiditra any fa ny dokotera navela hiditra reo hijery azy fa de miandry ny vaovao hoe inona no mamparary azy fa iretsy député kosa de naparitaky ty colonel ty moa zany isany chef deban'ty fandamenana vahoaka ty de zay lalàna moa zany ny anjareo izy de anjareo mampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy ny zareo ka dia afaka mampipoaka bomba manasatra ny maso sy ny sisa tandroany ary efa ato amin'ny RBC misy ny ray aman-dreny zay maratra be iny trobaka ny vavany araka ny vaovao ty hita de misy bala latsaka teny Mahamasina hitan'ny mpanao gazety de zay le izy zay hoe tsy fantatra hoe inona marina de ny miaramila ihany koa ireto zandary reto koa miteny fa tsy an'zareo iny bala iny ny zareo tsy miteny hoe tsy an'zareo fa mety tsy an'zareo ihany koa zany hoe efa metraka fika an'zareo fa tsy an'zareo iny bala iny fa mety olona no nandefan'iny bala iny teny akanja manalaka teny mba anenjika ndrehana an'zareo zay zany ny teny retsy sandary iretsy de mitovy foana moa ny tolon'ny collectif de candidat mianotsika hoe anahoana inona ny zava-isy de mianotsika
injany ihany ty zavatra tsy fa zay aloha zay no eo de mahereza ary voaka malagasy mahereza tsy maintsy mandresy ny tolona ary ny zavatra rehetra de misy farany zavatra rehetra zay ny tsy fantatry ny mitondra fanjakana misy farany zavatra rehetra rehefa ataontsika hoe tonga saina daholo mivahoaka tsy maintsy mipoaka ny sary-bolana tsy maintsy mipoaka ny sary-bolana androany ianao mafy rabitso mbola isy mafy ihany koa ijoro braso